Amaranantsika ny tontolon'ny baolina kitra mahakasika ny kluban'ny Jetomada latsaky ny 20 taona izay hiatrika fananana raisam-pirenena ny Belzika dia antsony izy ireo araky ny nambarin'ny tompon'andraikitra mba ho tonga etsy amin'ny kianjana Larby amin'ny atalata amin'ny 2 ora sasany ho avy izao zany mba metrapetrahana izay fiomanan'ny mpilalao andeha hiatrika izany lalao iraisam-pirenena izany. Ny vadiantsika indray ny taranja handball ka horesantsika na dia somary manginginena ty taransinao dia nikarakara ny fifananam-pirenena ho an'ny iskazy zandriny izy ireo ny jeune izany izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly sabotsy. Raha ny fanazavana zareo avy amin'ny fédération dia ny anangana ekipe pirenena matanjaka miainga avy any amin'ny sokajy zandriny ny tena tanjony fédération amin'ity taona ity hiatrika ireo fananana iraisam-pirenena izany ka nanomboka omaly sabotsy ary ny andro voalohany tamin'izany fananana izany tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Tanjon'ny fédération malagasy ny taranja handball ny andrafitra ekipa pirenena matanjaka miainga avady amin'ny sokajy zandriny izay indrindra no antony ny karakaran'izy ireo fananana championnat national jeune izay nanomboka tamin'ity faran'ny herinandro ity ka de lasovavy junior lasovavy no miatrika fananana izay ahitana ekipa maromaro ka ho an'ny sokajy kade dia nahitana ampandray anjara 10 ka ho an'ny zazavavy dia nahitana ny Analamanga, ny Sporting ny Orombe, ny Haute-Matsiatra ary ny Askima ny Orombe. Teo amin'ny lehilahy dia ahitana avy eto Analamanga, ny Sporting ny Orombe, ny AS Saint-Michel, ny AS Consulaire, ny Toamasina, Midola ary ny Atsimo Antsinanana. Ho an'ny sokajy junior dia nahitana ekipa mpandray anjara 7 ihany koa. 3 teo amin'ny vehivavy izay ahitana ny avy eto Analamanga, Atsimo Antsinanana ary ny AS BCI ny Orombe ary ny lehilahy kosa nahitana ny Analamanga, Boeny, Zanakavaratra ary ny Askima avy any Orombe. Zareo avy any Orombe no azo lazaina fa nahatonga ekipa betsaka indrindra ao anatin'ity fedina ny tompon-daka nasionaly ho an'ny jeune ity. Foana izy ary manao compétition telo zany tsika isa-taona ho an'ireo jeune ireo. Manomboka any amboantsika azy foana isa-taona dia ny open jeune zay ao anatin'ny vacances de Pâques. Inona moa le open jeune tena ninina natao voalohany mihitsy le izy araka ny teny vice-président teo satria les jeunes zany les politiques na relève zany tena lehibe indrindra ataon'ny fédération dia mba hanentanana an'ireo ligue rehetrarehetra isa-paritra dia vao manomboka mihitsy amin'ny Pâques zany dia efa manomboka dia efa misy atomboka confédération le open jeune le izy zany hoe manery sahady miangavy sy manery fiarah-miasa amin'ny ligue mba ray volana alohany iny zany hoe manomboka mois de février dia efa manomboka ny compétition jeune izy io moa dia mitapitra ny mois de novembre rehefa vita ny compétition jeune isa-taona dia misy le sport scolaire zay rahana miaraka amin'ny ministère ny fampianarana sy ministère en sport io dia mibotsaka tsetra ihany koa ny fédération satria ny organisation technique rehetrarehetra sy ny resaka logistique dia miankina amin'ny fédération dia avy eo misy championnat jeune indray le ataontsika matetika izy ary ohatray ihany koa amin'ity taona ity amin'ny faran'ny volana septembre anelanelany moa misy ny compétition internationale dia misy fanomanana ny zareo atoato zao tsika dia efa mois de junior lasovavitsika zao anao le atao hoe IHF Trophy atsy Maurice izy io natao manomboka 29 mai au 5 juin. Io moa dia éliminatoire en zone 7 izy io izay ahitana ny Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores. Raha tsy diso atao zay angamba dia Maurice izy io natao. 6 reo ekipa efa vita soratra anarana ny sasany moa mbola mpanomanana fa irarinany hoe ho tonga soamantsara ihany satria raha malala ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tsy moramora zany hitondra ekipa avy any amin'ny faritra zany andeha ho aty fa reo zany zao ny officiellement efa nanoratra anarana 6 amin'ny catégorie cadet sy junior lasovavy. Nofozotran'le fananana mihitsy président nampitoviana ka hatramin'ny rofia
dia tozaraina hoe vonona somana dia fianao endrika ny faninanana moa zany dia manomboka rapitso après-midi rapitso hariva zany manomboka dia mifarana amin'ny ny famaranana zany amin'ny 20 avril zao raha fijerinay amin'ny isa tonga hatramin'izao aloha dia sur fa polo unika daholo mihitsy zany mbana be ny mba fahandro ekipe rehetrarehetra manana matitra be da be mandraha alohan'ny midiny dia atao polo unika daholo zany na ny cadet na ny cadette na ny junior lahy na ny junior vavy zay no ataon'ny fédération zany mba fahandro mana matitra be da be amin'ity open ity. aiza hoe iza fiaraha-miasanareo amin'ireo mpiara-mobonantoka amin'ny fanatanterahana ny faninana misaotra indrindra tomboka amin'ilay fanontaniana zay tato ato zany zay zao manomboka zao zany zay dia misy fiara-miasa ataonay amin'ny Goanomady izy zany dia manohana akaiky amin'ny fédération mihitsy ny arisorana azy zany dia mbola vao manomboka ihany moa zay amin'ny fiara-miasa fa inonay fa iroborobo sy atsara hatrany zany fa mbola eo ampanaovana ny resaka sy ny fanarahana moa zay amin'izao fotoan'izao. toy izao ary ny vokatra nandritra ny andro voalohany sy faharoa tamin'izany faninanana izany ho an'ny sokajy cadet lehilahy dia ny azo kontulara sy nandresy ny Tomasina Midola tamin'ny isa 7 no 7 mbola eo amin'izay sokajy izay ihany ny Antsimo Antsinanana niondrika nanoloana Nalamanga tamin'ny isa 12 no 4 ary ny Sporting ny Orombe nandresy ny ASSM tamin'ny isa 7 no 4 tamin'ity androany ity dia nitondray ny faninanana ka toy izao ihany koa ny vokatra teo amin'ny sokajy cadette dia ny Askim niondrika nanoloana ny Analamanga tamin'ny isa 17 no 9 teo amin'ny junior zazavavy dia ny ASBCI nandresy any Antsimo Antsinanana tamin'ny isa 15 no 10 sokajy cadet zazalahy dia Tomasina Midola nandresy ny Antsimo Antsinanana tamin'ny isa 13 no 20 sokajy cadette fille dia mbola zareo Otomatsiatra niondrika nanoloana ny Sporting tamin'ny isa 20 no 20 junior zazalahy kosa indray Iboeny dia niondrika nanoloana ny Nalamanga tamin'ny isa 7 no 20 teo amin'ny cadet zazalahy dia Analamanga nampiondrika ny ASSM tamin'ny isa 18 no 20 ary mbola amin'izay sokajy zay ihany dia ny ASCO niondrika nanoloana ny Sporting tamin'ny isa 17 no 40.